tompondray sika tafona amin'ity zoma fahatelo ny volana oktobra ity ary dia manona ny fahasoavany ho amintsika rehetra ry havana. Hiaraka amin'ny fandiniana soratra masina isika fiangonana ny salamo fa 7:10 andininy fa 5:10 hatramin'ny fa 2:10 salamo fa 7:10 andininy fa 5:10 hatramin'ny fa 2:10 ho ny mpanao salamo fa nilony tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao efa nianinao fa hitandrina vitsipika ao marina ka nefaiko zany ampahoriana indrindra aho Jehova o velomy aho araka ny teninao Jehova aoka ane mba hankasitrahanao ny fanaty-sitrapo aloky ny vavako ary ampianaro any vitsipika ao antenda ihany ny aiko mandrakariva kanefa tsy manadino lalanao aho ny ratsy fanahy mamela-pandrika haningotra kanefa tsy ny miala ny didinao aho efa noraisiko lovako mandrakizay ny teny vavolombelonao satria fifalian'ny foko zany apetrako ny foko ankatony didinao mandrakizay hatramin'ny farany. Amen. Tompo misaotra anao izahay no ny maraina vaovao omenao no ny fitarianao lalana anay ho tonga amin'ity fotoana sarobidy ity ka ametrahanao anay manoloana ny soratra masina hodiniana ahitana indray ny lalana izoranay ary anananay fiainana ao aminao manoloana ny fahamasinanao sy ny teninao dia miariary ny tsy fahatanterahanay ho mandroso izay ampanetretena mangataka ny famelana no ny heloka vitanay no ny fahadisoana nataonay ary noho izay mety nanelingelina ny fiarahanay monina tamin'ny afako eto koa no anantenanay ny asan'ny fanainao masina mbola omba ny fiangonanao ary anamarinanao ny teninao fa izay mivory amin'ny anaranao dia ho avovoany ianao na izanaiza koa tompo misy olona miantso ny anaranao amin'ity maraina ity dia mianoka mamalia azy reny amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Kolosianina 2 manomboka eo amin'ny 9:10 hatramin'ny farany. Kolosianina 2 9:10 hatramin'ny 7:20. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesoa. Ho azavela isy hitsaranareo ny amin'ny fihinanana na ny fisotro na ny andro firavoravoana na ny voalohambolana na ny sabata aroko ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia ny Kristy. Aza mety ho fitahina tsy azonareo ny loka no ny fanetretena hitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely ka mitompo amin'ny zavatra efa hitany sady feno fiavonavonana no ny fisainany nofony ka tsy miazona ny loha izy no hitombonin'ny tena rehetra izay velomina sy ampiraisana tsara amin'ny famavany sy ny ozatra araka ny fampitomboan'Andriamanitra. Ary raha niara-maty tamin'i Kristy ianareo ka efa afaka tamin'ny abidi-pianaran'izao tontolo izao nahoana ny tombola velona amin'izao tontolo izao ihany ianareo ka mety ho didiana hoe aza mandray, aza manandrana, aza manendry, levona amin'ny fanaovana ihany zany rehetra izany araka ny didy sy ny fampianaran'olona. Izany rehetra izany dia ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana hitraitra sy ny fanetretena ary ny fampahoriana ny tena nefa tsy manan-kery akory ahasakana fampanaranana ny nofo. Amen. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Tompo irao tokoa ary ny fanahy masina mba hanitsy ny lalanay andiananay araka ny sitraponao irao koa ny fanahy masina nakana izay mety angano sy tantara ary afahanay manaraka ny fahamarinana voalaza ny teninao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Kolosianina dahoantsika vetiveti-ndray resaka ny amin'ny Kolosianina nomeo izay aminareo any mba hampitombo ny hafa. Izy dia anisan'ny epistily ny fifatorana nysoratan'i Paoly izy nifatotra tany Roma. Filipianina epistily ny fifatorana dia efatra. Voalohany dia milaza Paoly fa mbola tsy nifankahitadava tamin'ireo
fiangonana tany Kolosia. Nanjaka tao ny fampianaran-diso, nanafika ny fiangonana tao Kolosia ny fampianaran-diso. Inona ilay fampianaran-diso? Filozofia an'izao tontolo izao. Izay ny Antonira 177 teo. Aoka tsy hamely dianay ny angano sy tantara. Teny fanolorana mibatisa, teny fanorenana batisa. Ilay hoe famorana tsy natao tanana tamin'ny famorany Kristy. Izay ilay hoe voatafiky ny fampianaran-diso izy tady ho tratry ny fiamorana. Tsy dia mitovy amin'ny tao Galatia. Fa hitantsika eto amin'ity anjara mofinainantsika ity moa hoe inona ilay fampianarana nafika azy tao ka nahatonga azy tsy hifikitra tamin'ny Kristy fa hijery zavatra hafa. Jesosy Kristy no ambony zavatra rehetra. Maro tsara fa amin'ny bokin'ny Kolosiana dia miverimberana hoe Kristy no loha, Kristy no zavatra rehetra. Eny Francine. Fampianarana fianapahamasinana ao amin'ny toko 7 indrindra misy fanipsipihana ny fitondratena kristiana na ny fiainan'ny olom-baovao amin'ny Kristy. Toko 4 fotsiny sa ihany. Inakay mahasamihafa fotsiny. Vetivety kely io dia voavaky. Ataovy hoe 10 minitra io raha be indrindra 2 minitra isaky ny toko dia voavakytsika. Tsy hoe tsara be moa tsara daholo ny soratra masina fa tena hoe manaitra tokony hoetrehantsika ilay hoe niara-natsangana tamin'ny Kristy ianareo ka sainy ny zavatra ny ambony fa tsy ny ety an-tany. Fiainanareo dia miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia raha-miseho amin'ny voninahitra koa isika. Ao aoriana ity anjara mofinainantsika ity indrindra izay. Reny izany azo raisina rehefa mamangy fahoriana mba heritreretan'ny olona hoe miara-miafina ao amin'ny Kristy ny fiainantsika. Efa natsangana niaraka tamin'ny Kristy isika. Aleo androso amin'izay isika ary. Eo ambany masontsika famerenana ny fitarihan-tenin'ny bokin'ny Kolosiana ny drafitra ankapobeny dia ao aorianan'izay isika hanomboka handalina ny teksta sy ampiatra izany amin'ny fiainantsika dia amaly fanontaniana vitsivitsy azoana amin'ny fanakalo hevitra atao anatin'ity fiarahamandinika soratra masina ity. Ny bokin'ny Kolosiana efa nambarana mantsika teo fa voasoratra Paoly tany Roma tamin'izany fatotra na notanana tany Roma izy manodidina ny 80 hatramin'ny 290 taonan'i Kristy. Ny ahitantsika an'izany dia ny toko 4:7, 10 hatramin'ny 9 ary ny asan'ny apôstôly toko 20, 9:30. Raha ny Kolosiana toko 1:1 dia ao amin'ny fanolorany Paoly milaza hoe Paoly apôstôlin'i Jesosy Kristy sy Timoty. Dia ilazany izany hoe izy sy Timoty no miaraka amin'ity taratasy ity. Miara-manoratra ny taratasy. Anampinampy azy eo izany rehefa reradreraka sa ho. Ny mampiavaka ny bokin'ny Kolosiana. Efa voalaza namantsika teo fa ny bokin'ny Kolosiana dia maneho ny mahaloha an'i Kristy. Ho jerentsika ao anatin'ity anjara mofinaintsika ity ny anankiray amin'izay tsy maintsy nanehoan'ny Paoly hoe Kristy ny loha. Ny loha ary tompony zavatra rehetra na ny eto amin'izao tontolo izao na ny fiangonana. Tsy ny fiangonana ihany izany no hitoeran'i Kristy ho loha fa izao rehetra izao. Izay izany mampiavaka ny bokin'ny Kolosiana ho an'ny Efesiana dia inona? Kristy no lohan'ny fiangonana. Fa
ao amin'ny Kolosiana dia izao rehetra izao Kristy no eo ary ny fiangonana Kristy no loha. Ny bokin'ny Kolosiana dia manafaka amin'ny fombafomba samihafa na ny an'ny jiosy na ny an'ny jentilisa izay fiarahamonina raha teo nijoroan'ny fiangonana. Manambara mbola verina ihany hoe ny fahafenoan'i Kristy. Ohatra misy teny sarotsarotra nataoko hoe kilalaon-teny Kristy ao amin'ny zavatra rehetra sy an'ny rehetra. Le hoe ny tontolo mihitsy dia ao ao anatin'izany Kristy, tsy isy afaka miala amin'ny Kristy zao tontolo izao. Ary izy no endriky ny fahafenoana. Inona no antony nanoratana ny bokin'ny Kolosiana? Izy tia dia vokatry ny tatitra nataony Epafra tamin'ny Paoly rehefa voalazan'ny soratra masina moa hoe niny niaraka tamin'ny Paoly tany am-pifatorana i Epafra. Le fifatorana io raha mamaky ny asan'ny apôstôly toko 7:7 isika dia inona moa filazan'ilay hoe afaka mivezivezy ihany varahana maso? Afaka nanofatrano ho azy manokany Paoly tamin'ity fotoana ary tao amin'ny Epafra. Avy any Kolosia izy izay ny asan'ny apôstôly toko 7:7. Avy any Kolosia Epafra dia niara-nitoetra tamin'ny Paoly tao amin'ny trano izay nofana. Dia nanao tatitra momba ny fiainan'ny fiangonana tany izy. Inona ny zavatra nisy tany? Fiangonana tao Kolosia aloha dia fangaro ny jiosy sy ny grika. Ny jiosy izay natanjaka raha teo amin'ny fampianarana araka ny fivavahana jiosy. Ny grika natanjaka amin'ny filozofia. Fangaro ny olona avy amin'ireo atao hoe kolotsaina, ireo zany no tonga resy ny filazantsara, resy lahatra ny filazantsara ka andrafitra ny fiangonana tao Kolosia. Izany no hitantsika eo amin'ny anjara mofinainantsika rehefa avy eo mahatonga ny fampianaran'ny Paoly. Dia natanjaka tao amin'ny ilany ny fampianarana, ny voy, ny fampianaraka ny fivavahana jiosy, ny lalàna sy ny fitsipika samihafa. Fa nisosoka tao koa ireo fombafomba araka ny fahendrena zao tontolo izao, ny fombafomba ny jentilisa. Io raha mijery akaiky ny fiainam-piangonana isika dia mbola misy amintsika aty amin'ny fiangonana izay atao hoe jentilisa ny ovafo. Ao matanjaka ny fampianarana amin'ny testameta taloha raidraisin'ny fiangonana sasany. Ao ny fombafomba na ny fomba malagasy narahana tamin'ny fivavahana tamin'ny fotoan'androny dia mbola mifangaro aty amintsika izany. Mbola manan-kery amintsika fiangonana kristiana raha lazaina aty Madagasikara zany ny bokin'ny Kolosiana. Izay ny antony nanoratana azy. Ny tatitra nataon'ny Epafra tamin'ny Paoly, ny fisiany ny fifangaroana fampianarana tsy araka ny Kristy, matanjaka ny avy amin'ny jiosy ary tsy latsa-danja noho izany koa ny filozofia grika. Hitantsika eo manamafy an'izany ny atao hoe contexte historique, izany hoe ny tantara manodidina ny epistily. Fiangonana tao Kolosia dia niaina teo anelanelan'ny kolotsaina maro jiosy sy grika ary nisy ny fanerena ifikitra amin'ireo hitantsika tao amin'ny mofinaina, ireo fety andro firavoravoana jiosy, ny sakafo, ny fombafomba ara-pivavahana na ny avy amin'ny jentilisa na ny avy amin'ny jiosy. Io ny drafitra tsotra mizara telo. Toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny toko faharoa andinin'ny fahadimy izay ny fampianarana ilazana hoe Kristy no loha sy antony zavatra rehetra ao amin'ny ny fahafenoana. Ao amin'ny fizarana faharoa, toko faharoa andinin'ny fahaenina hatramin'ny toko fahaefatra andinin'ny fahaenina dia fampianarana ny
manao ahoana ny fampiarana an'izay Kristy ny loha sy tompony fahafenoana izay. Ahoana ny ainana an'izany fiainam-baovao mametraka ny Kristy ho loha eo amin'izao tontolo izao sy ny fiangonana izany. Ny 7 hatramin'ny 20 toy ny mahazatra araka ny fanaon'ny Paoly dia afatra sy fanaovam-beloma. Dia mbola tsikaritra foana fa ny epistilin'ny Paoly dia manao zava-dehibe ireo mpiara-miasa aminy tonoho ny any amin'ny fanaovam-beloma any ireo mpiara-miasa tsarony atao anatin'ity epistily ity. Fampianarany amin'ny Kristy tompony fahafenoana sy loha ny fizarana voalohany, fizarana faharoa dia ny fampiarana an'izany fampianarana izany ary ny fizarana farany dia afatra sy fanaovam-beloma. Dao ary sika ho eo amin'ny texte izay anjarantsika amin'ity anio ity. Toerana misy ny texte Kolosianina 2:9 hatramin'ny 7:20. Araka ny hitantsika eo amin'ny drafitra natolotra dia ao anatiny atao hoe ny fampiarana ny mahalohan'ny Kristy sy tompony fahafenoana. Ny texte manoloana antsika efa ampy ary feno dia feno ny amin'ny Kristy tsy mila ampiny sy analana koa. Ny faharoa atao anatin'ny perikopa indrindra dia ny fampitandremana terak'izay mba tsy ho voafatopatotra amin'ny lalàna fampianaran'ny jiosy sy ny fampianarana grika intsony ny kristianina tao Kolosia. Mizara roa mazava tsara io anjara mofinainantsika io ho jerentsika etsy ambany amin'ny 7 zany rehefa aveo. Ny farany ity texte ity dia eo alohan'ilay lazainy namantsika teo filazana ny fiainam-baovao ny fitondran-tena tokony ho izy araka ny efa mahaolony kristiantsika manomboka amin'ilay filazana hoe niara-natsangana tamin'ny Kristy ianareo. Ao zany dia izay fampianaran'ny Kristy ny amin'ny fitondran-tena indrindra toy ny hoe fandeferaka amin'ny famela-heloka ianareo. Tsy misy resaka hoe sabata tsony ao. Ambonin'izany rehetra zany ny fitiavana fa feny fahatanterahana zany. Tsy misy resaka hoe azaminana n'izy na ny ry fa efa fitondran-tena hafa mihitsy no apetraky ny finoana ny Kristy ny fampiarana an'izany atao hoe fiainana ao amin'ny Kristy zany. Eo amin'ny 7 sika no mahita an'ireo fampianarana momba an'izay. Ndao ary sika ny foto-kevitra ampianariny tia texte manoloana antsika ity. Ny voalohany dia hoe Kristy no fahafenoana. Eo amin'ny 9:9 ataontsika hatrany amin'ny 7:10. Kristy fahafenoana. Inona no laviny ato ampatsivon'ny Paoly ato fa tsy izy re ny amin'ny hoe fihinanana ny fisotro ny andro firavoravoana voaloham-bolana ny sabata. Tia amin'izany tsontsika ho izy 9:10 7:10 efa aveo moa eo ambany eo ny amin'ny anjely. Izany dia rehefa mahitsika hoe sabata dia tsisy jentilisa miresaka an'izany mihitsy fa any amin'ny testamenta taloha zany ny jiosy zany. Andro firavoravoana vao nijerentsika omaly ny amin'ireo andro firavoravoana 7 nampianary ny Levitikosy antsika ao amin'ny Levitikosy 7:20. Tsy amin'izany tsono i Paoly apôstôly fa ampy Kristy. Izao ny fahazavan'ny mpandinika anankiray. Ny sabata ho izy dia nitoeran'ny Kristy tany amin'ny fasana. Raha manjoy ny fiainan'ny Kristy zany sika dia tadio fa andro sabata izy mbola tany amin'ny fasana. Sabotsy io. Fa andro fahatelo ilay andro voalohany amin'ny herinandro dia efa nitsangana tamin'ny maty izy. Vitatreo zany tsy mankalaza tsy tafajanona ny amin'ny fahafatesana sika fa tonga amin'ny fandresena ny fahafatesana. Izay ny fanazavan'ny mpandinika anankiray
ny amin'io andininy fa enambin'ny folo indrindra raha miresaka ny amin'ny atao hoe sabaty izy dia santionana zany ny anankiray indray manao hoe momba ny andro firavoravoana ny kristianina ho izy tsy olon'ny fety fa olon'ny fiainana zany hoe ny finoana kristianina dia fiainana andavanandro fa tsy événement tsy miaraka amin'ny événement tsy événementiel zany ka hoe krismasy na paska na pentecoste na andro ny akarana tahaka ny jiosy hoe inavy le fety fito omaly ny paska ny pentecoste ny fankalazana ny famelan-keloka ny fetiny ratsakazo dia misy inona koa le anankitelo ratsakazo ihany inona koa vakolo le vidikosy fa zahary tsy matadidiko fa ny fety kristianina ny tadiditsika misy koa tena manao zava-dehibe zany atao hoe advento taom-baovao kristianina dia iny izy le manao akanjo maitsomaitso kiraro maitsomaitso akanjo maitsomaitso fa isika tsy olon'ny fety fa ny finoantsika dia fiainana fa jereo ny fiainan'ny fiangonana mbola ary amin'ny faefatra moa sika hoe ny fiainantsika fiangonana tarafiny ity anjara mofinaintsika ity mbola misy ny olona mifikitra amin'ny fety rehefa hoe fotoan-dehibe dehibe dehibe ny mpivavaka mbola misy zany kristianiny fety fa tsy kristianiny fiainana tsy fiainana isan'andro ny finoana fa isaky ny fety dia izay dison'ny kolosianina manoloana antsika eto torak'izany koa mbola tavela tany amin'ny fankalazana ny andro firavoravoana sy ny fihinana sy ny fisotro araka ny fampianarana ny testamenta taloha ny kristianina tao kolosia araka ny fampianarana izay mivoizina tao fampianarany diso ahitsiny paoly izy hoe kristy efa kristy zao zay zany le anankiray ato ny faharoa ny fahafahana kristianina ity indray dia ny fampianarana amin'ny fiarahamonina manodidina sy ilay testamenta taloha intsony zany fa ahoanandray ho ny fiarahamonina tao kolosia ahoanandray ho ny fiarahamonina malagasy ahoanandray ho ny tontolo ny aina ny fiangonana milaza ny fiangonana zany tamin'izany tao kolosia ny hoe aza eo amin'ny andininy faharoapolo sy faharoa amby roapolo ny 16-19 zany dia mikasika n'ilay fampianarana jiosy ilazany paoly hoe kristy ihany ny loha tsy miazona ka tsy miazona ny loha izy no hitombon'ny tena rehetra fa ny roapolo hatramin'ny roa amby roapolo kosa dia ilazany paoly ilay fampianarana misosoka indray araka ny filozofia ny fiarahamonina ny tsatohan'ny fiangonana tao kolosia tao amin'ny fiarahamonina ny joroana io fampianarana dia hoe aza ahoana le izy nahoana ny tombola velona amin'izao tontolo izao ihany ianareo ka mety ho didiana hoe aza mandray aza manandrana aza manendry levona amin'ny fanaovana zany ihany zany rehetra zany araka ny didy sy ny fampianaran'olona izany rehetra zany dia ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana hitraitra sy ny fanetretena ary ny fampahoriana ny tena nefa tsy manan-kery akory ho amin'ny famonjena ery amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo misy hoe fivavahana amin'ny anjely dia tena hoe amafisin'ny mpanoratra fa tsisy zany fa kristy ny loha aza manangana sekta amin'izany hoe fivavahana amin'ny anjely zany fa kristy no loha iny koa zany dia misosoka tao amin'ny nentin'ny ireo jiosy tao amin'ny fiangonana tao kolosia inona ny loza ateraky ny foto-kevitra anankiray ampianariny ty anjara mofina antsika ty dia ny loza ateraky ny fanarahana ny lalàna lasa fisehovelany mety hoe mahazotoka fa tsy mahavonjy ilay izy
fisehoana ivelany. Zay ilay hoe fanetretena aitraitra. Ny zavatra anankiray tokoa dia ny fiantsoana ho amin'ilay fahamarinana tena izy. Mifototra amin'ny fifandraisana lalina amin'ny Kristy, izay ny hoe tsy ny famonjena fety na ny fankalazana fety ny maha-kristianina, fa tena fifamatoranao aina amin'ny Kristy isan'andro. Fa tsy hoe événementiel moa zany, tsy hoe batisa dia ndao hivavaka, raisina katekômena dia ndao hivavaka, ndao hifanotrona, krismasy dia ndao daholy, tsy fa tena hoe fiainana. Zay moa ilay hoe krismasy isan'andro ny fiainantsika, pentekosty isan'andro sika dia mangataka ny fanahy masina, pentekosty isan'andro zany ny fiainantsika, fa tsy hoe fotoan-dehibe androany dia miomakoana daholo ny dekona nampandroso olona. Mbola misy ao zany ilay Kolosianina toko 2:5 hatramin'ny 7:20. Ndao ary sika inantoyany ny zava-misy ankehitriny manoloana izao texte izao. Misy mbola mitaky fitsipika ara-pivavahana enjana hoenty manamarina ny finoana fomba sasany eo amin'ny fiangonana na koa fiarahamonina. Ahoana zany? Miseho ve zany? Zany ve? Mifikitra amin'ny fampianarana. Dadabe anareo ohatra. Eny ary. Inona koa? Inona ny zavatra misy tarafin'ity soratra masin'ity eo amin'ny fiainan'ny fiangonana? Olay voalaza teo misy tena mbola kristianina événementiel. Kristianina fety fa kristianina fiainana, fa tsy kristianina fiainana. Tonga izy rehefa ataontsika mba hafoany ireo olona ilay fotoan-dehibe atsisy an'izany. Lehibe daholo ny fotoana satria ilay lehibe no manatrika antsika. Ny mahalehibe ny fotoana dia ny fanatrehan'ilay loha de Kristy. Lehibe toy ny fotoana tony, fa tsy hoe nisan'ny olona ny mahalehibe na ny anaran'ny fotoana ny mahalehibe, fa lehibe avokoa ny fotoana rehetra rehefa manatrika ilay ngezabe. Ataovy hoe anatrika etony zany ianina, izay ianina eritreretinareo, fa lehibe. Dia lazainareo lehibe ny fotoana fa tonga tao mihitsy ianina. Kanefa mbola misy lehibe no ianina tonga eto isan'andro. Tsy zany moa. Izay na hoe ny fiainantsika tsy zavatra mitranga na fety ankalazaina, fa fiainana io. Eny Mamarahelo. Fa misy koa kristianina pepena ilay hoe nitady ahy nareo tsy no ninananareo mofo. Kristianina pepena koa zany. Paska, pentekosta, noely. Niekarana zany ny teo, niekarana sy noely. Dre maranitra mihitsy ny olona ankehitriny. Zao tsika moa tsisy birao ny fitandremana angamba ilay mivory tany afitroavana. Fa isika fiangonana dia izay. Ity baiboly ambanin'io fotodalàna. Okaloha izay hazava. Na koa ity baiboly raha ambonin'io fotodalàna tsy ndikan'izany tsy hoe ity manam-pahefana noho ny baiboly, fa ny fototra ny fotodalàna dia ny baiboly.
raha toa zao sika mandray ny hoe ohatra ny batisa azavakely vetivety amin'izay voatonona amin'izay isainan'ny olona foana ny hoe avelao ny zaza anatina azararana dia ajanony eo le izy dizy hoe fotodalàna tena marina ny tompo dia miantso ny zaza ary mibedy ny olona izay mandrarany zaza tamin'ny fotoanandrony tsy anatona azy fa ny toyny dia hoe anoto azy fanjakan'Andriamanitra. Io no mahakasika antsika olon-dehibe ary tia ny tompo ny todiana indrindra tamin'ny manodidina izay ny avinavina. Tsy nanana fanetretena ka anatona ny tompo. Izany hoe na ny zaza na ny lehibe dia asain'ny tompo anatona azy avokoa. Azonareo ve? Fa tsy tapahana ny hoe avelao ny zaza anatona azararana. Fa misy toyany anoto azy. Izy ary le antson'ny tompo le hoe to azy. Le olon-dehibe ny avinavina tamin'izany. Dia mbola misy koa anoto azy. Antsona eritreritra hoe toan'izy tokony hiverina tahaka ny zaza zany. Ka anolo tena koa. Azonareo ve? Dia ny mahamaika tsy hoe Andriamanitra ngeo ohatra ny mahamaika anao amin'io zanakao io ny mahamaika an'Andriamanitra aminao. Zany moa. Ny azy hoe ny zaza mivonjena pasteur dia ianao zany tsy ho voavonjy. Tsy hanao fanekena ny Jesosy zany ianao mba ho voavonjy. Zay fotsiny ny antony ankoatra ny hoe rehefa miantoka isika dia mila tsy hoe miatoka iny fa miantoka. Manana antoka ngezabe zany ianao mitondra an'io zaza io eo amin'ny batisa ny antoka dia ny finoanao. Aiza nefa le izy. Dia ohatr'izay. Alefa ny fotsiny fa araka ny voalazana amintsika teo rehefa nantsona ny birao sy ny mpitandrina sy ny birao am-piangonana teny fitraovana tamin'ny herinandro lasa zay dia ny hoe azadonoina fa ny hitariantsika ny fiangonana dia ny soratra masina tsy miala amin'io sika ary ny miantoka ny filaminana dia ny fitsipika fotodalàna sy ny fitsipika. Ko amin'izany ny birao am-piangonana tarian'ny mpitandrina dia tsy maintsy mahafolaka soratra masina ary mahajery sy mahafehy tsara ny fotodalàna sy ny fitsipika. Raha tsy izany hoy izy mikorotany fiangonana io. Ampiny dia nitarika ny hoe jereo koa ny fitsipika anaty zava-baritany fitsipika ny fiangonana. Fa izay ny ilana ny fahaizan'ny mpanao fitsipika anatiny ny baiboly. Fa tsy hoe tonga paina fitsipika anatiny ty fiangonana ity. Fa ny fitsipika rehetra amin'ny fiangonana dia tsy maintsy miainga amin'ny soratra masina. Dia raha atao zany hoe ndeha isika indray andro any andalina ny hoe ahoana ny mahampandray fanasan'ny tompo dia ndao jerena ny soratra masina. Zay. Ahoana ny mahatompona andraikitra amin'ny fiangonana ka miorina amin'ny hoe mpandray fanasan'ny tompo ny afaka mandray andraikitra amin'ny fiangonana ndao jerena ny soratra masina. Ohatran'izay. Aiza ny fotoran'io ara-soratra masina. Marina ny teny namantsika fa indraindray kosa nefa dia ilaozana ny baiboly ary ny fitsipika no mirangaranga. Dia tratra ny Kolosianina 2:2 koa isika ny amin'izay. Fa tsy maintsy miaraka foana io ary azavaina amin'ny fiangonana hoe soratra masina aloha vao fitsipika. Ity soratra masina ity ity fitsipika ity dia izao ny soratra masina niaingana taminy. Dia inona koa ny fiainan'ny fiangonana? Azadonoina ao anatin'ilay fahefatra misy anaty fonosana eo amin'ilay hoe mbola misy mitaky fitsipika. Jereo tsara ny faneken'ny mpandray fanasan'ny tompo dia manomboka no hoe manaiky marina sy mino fa Jesosy ny mpamonjy ahy. Voavelany eloko azoko ny famonjena. Any amin'ny farany ihany vao hoe ano sy anaraka ny fitsipika fandaminana atao anatin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Azonareo ve? Izany hoe ny mpandray fanasan'ny tompo dia voalohany
mametraka olohalarana ny fanekeny an' Jesosy zay vao mampiatra an'izany eo amin'ny fiainany ka manaja ny fiombonana fa tsy tonga dia fitsipika fa tena ny famonjena aloha zay vao fitsipika ary ny fampianarana amin'ny fiangonana dia ny hoe ny olom-boavonjy no antsoina anaraka ny lalàna fa tsy hoe arao ny lalàna mba ho voavonjy ianao zany zany any amin'ny testamenta taloha fa tsy aty amin'ny testamenta vaovao fa aty amin'ny testamenta vaovao dia hoe mandray ny Kristy voavonjy ary miaina araka ny lalàna eo ambany tanam-pahasoavan'ny tompo dia tsy mavesatra mihitsy ny lalàna rehefa tena mahatsiaro isika hoe olom-boavonjy ao amin'ny Kristy. Inona koa ary ny olona dia mbola miaina eo ambanin'ny fitsipika inona no azo atao inona ny tsy azo atao adinony fa Kristy no mamonjy fa tsy fombafomba io zany ery amin'ny andininy 2:20 hatramin'ny 3:20 dia misy ny hoe aza mananina aza manao an'izao aza manao an'izao arak'ilay tontolo misy antsika ho antsika eto Madagasikara zao dia inona ny tsy zakana inona no atao hoe fahendren'ny fiarahamonina ka tafiditra aty amin'ny fiangonana hitenenana hoe aza 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 inona ny feo avy amin'ny ohatra hoe fomba ny fiarahamonina dia nanjary miditra aty amin'ny fiangonana ka ampianarina lasa hoe fitsipiainan'ny fiangonana koa efa sady testamenta taloha zany ny fiarahamonina tainombo mivadika ary tsisy maka fa le tena hoe fiarahamonina madio rano manokatra ny saitsika raha ohatra ka somary miala eto Madagasikara tsika dia mijery tontolo hafa ohatra ary tamin'ny fotoanandro raha vadina mpitandrina tsy mitafy lampy zany ry havana dia tena vava be no azo fiangonana sa ahoana totovo ny ray aman-dreny be taloha mpitondra fivavahana ka ny tena akanjo moa zany hoy ny fitenin'ny malagasy ny vadiny dia tena tsy zaka ny fiangonana zany tsy zaka ny fiangonana zany tsy maintsy mitafy lamba fa zao nareo mijery vadina mpitandrina mitafy lamba tsisy zany hoe efa niala teo amin'ny fiarahamonina zany zay ohatrany lasa hoe tena hoe fahotana mahafaty mihitsy zany vadina mpitandrina tsy mitafy lamba zany tamin'izany mbola tsisy hoe mpitandrina vehivavy dia ny alefy zany atao hoe mpitandrina manao pataloha mpitandrina vehivavy mbola tsy zakantsika zany tsy zakany betsaka amintsika fa efa zakany sasatsasany ay manao pataloha pastera sintona ny dekona dia gagagagany tsy zakany zany fiarahamonina zany fa ny fanontaniana dia hoe miraikitra amin'ny Kristy ve ny fiainan'iny olona iny ianareo mahita efa zao moa efa malalaka be ny fampitam-baovao maneran-tany misy mpitandrina vehivavy zay miasa tsara mihitsy eo am-piangonana fa pataloha ny anaovany tontolo hafa ny misy azy fa tsy eto Madagasikara aty izy zany mbola hoe mandehandeha eny ny pastera dia manao pataloha efa tsy zakantsika izay fa ohatra manomboka mahazaka ihany tsika izao zay le hoe le tontolo misy any Kolosia zany dia nampiditra fampianarana tsy araka ny Kristy tao amin'ny fiangonana dia indraindray ianao gaga koa hoe pastera ao n'ity pastera ity fa izy manao queue de cheval any ampitan-dranomasina zany lehilahy indray izy dia manao queue de cheval manao kavinila aty amintsika zany tena tsy mety azonareo ve na mahita korala na tanora lava volo lehilahy lehilahy vahiny grevy ary moa dia lasa Jesosy ny Gen-Z izy sa ozy Jesosy ny Gen-Z fa
fa tsy zakatsika zany kanefa rehefa mivoaka ny tontolo misy atsikasika dia afandray le izy azonao reo ve zay zany le karazany hoe ny zava-misy tarafiny ty anjara mofana antsika tya tapany voalohany dia manitsy ny fiangonana zay voataona ny fampianarana araka ny fivavahana jiosy testameta taloha indrindraindrindra tsy izany tsony fa aloko reny hoy Paoly apôstôly ato amin'ity anjara mofinaina antsika ity fa rehefa tonga Kristy dia lasa ny aloka atondray amin'ny tapany faharoa dia ny fomba teo anivon'ny tontolo atao Kolosia ny fombafomba ny fiarahamonina zay nentina sy nampanenoana atao amin'ny fiangonana hoe tsy manao an'izao tsy manao an'izao tsy manao an'izao tsy izy koa zany hoy Paoly apôstôly fa ny fanontaniana dia hoe tena mitondra anao amin'ny famonjena ve zany tena mampiraikitra nanao amin'ny Kristy ve zany na koa ny hoe tena miraikitra amin'ny fiainan'ny amin'ny Kristy ve ny fiainanao sao ianao zafady tsy mamerariny an'le ankizy lahy mirandrana sy manao que de cheval sy ny sisa akory fanontaniana miraikitra amin'ny Kristy ve ny fiainanao sady tsy miraikitra amin'ny Kristy fa dia ilaza amintsika kosa raha tena milona amin'ny fiainana kristianina sika eo amin'ny tontolo misy atsika dia misy zavatra miraraka ho azy eo amintsika zavatra miraraka azy tsy araka ny Kristy zany tsy araka ny Kristy zany dia isika zany mila mivelatra ny fijerintsika kanefa koa mila manaja araka ny tontolo misy atsika isika tsy noho ny amin'ny hoe izay ny famonjena fa noho ny amin'ny hoe sao anosika ny olona tsy ho amin'ny famonjena ny fijoroantsika ohatra ny enaterina amin'ny sampy voaresaka atao amin'ny Korintianina dia hoe zavatra rehetra azoko atao fa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso so mampiemitra ny olona ny fanaovako an'izao na izao fa tsy hoe so atsy voavonjy raha toka manao kavonorina ve ohatra zany fa reny zany raha ny fiarahamonina reny miditra ty aza izao aza izao aza izao fampianarana eo anivon'ny AFF teny hoe raha mahita olona ianao ka mety hoe manohitoana fiarahamonina manohitoana ny fijoroana maha-kristiana ny zavatra ataony ny ao an-tsainao voalohany dia ny hoe mila mitory aminy mila mitaiza na tsy hoe aza 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 fa efa tena miraikitra amin'ny Kristy ve ny fiainany so ny aza aza ny nazo laka fa Kristy tsy voarainy zay ny fampianaran'ny Paoly eto leo sika ry eo amin'ny fahatelo aleo resahana ihany manentana antsika mba hanavaka fampiarana ara-panamarina sy ny fiseho ara-pivavahana fotsiny misy fisehoana ivelany fotsiny amin'ny fomba fandeha amin'ny fomba fiakanjo tsika vao mahita dia manodidina andavamamby ery dia efa mahita akanjo lava be fa ela moa zany mbola tsy lamody ny akanjo lava dia efa nanao akanjo lava ny olona manodididina teny amin'ny samby fiaran'ny Noa tsy maintsy manao akanjo lava ny témoin de Jéhovah tsy mahazo manao pataloha ny vehivavy ireo avy eo soavaly tapaka fe rehefa tafavoaka tao anao pataloha foana amin'izay sanandro rehefa tsy témoin intsony dia ohatran'izay fa isika zany tsy izay mihitsy dia jereo ny hoe tena fampiarana ara-panahy marina vokatry ny fiainana ao amin'ny Kristy ve ilay ampianarina sa fiseho ara-pivavahana fotsiny ihany zay ny zava-misy ankehitriny tokony ho tsarotsika mba jereo fampianarana ny ray aman-drentsika filohan'ny FJKM amin'izao mbola mpitandrina fotsiny izy tamin'izany nanao fampianarana manao hoe biblika fa tsy kristianina zany hoe voalaza ao amin'ny baiboly izy any amin'ny testameta taloha ohatra ny kisoa fa tsy kristianina azonareo ve dia misy zavatra maromaro zany ataony ohatra ao no hoe ity dia biblika fa tsy kristianina ary tokony ho alaitsika izay fampianaran'izay na
andalina manokana sika hoe andao hoe jerena tokoa inona ny zavatra biblika fa tsy kristianina. Izany no ampianarin'ny Paoly eto amin'ny andininy 9:20 santionany biblika io fa tsy kristianina dia manjary voafandrika sika ka mamelany Kristy to ilahatra amin'ny zavatra lazainy Testamenta taloha ohatra kanefa aloka ihany rehefa tonga Kristy dia izy no eo izy no fahafenona ampia ny fahasoavany hamonjy antsika. Fandalina mihitsy izay loha hevitra izay ary tsy hoe hijanona eo amin'izay ny fampianarana ihany fa afaka mijery fampianarana hafa koa isika atolotra eo ray aman-dreny ampana sasany na malagasy na vahiny ny amin'izany atao hoe fampianarana biblika ary ny fampianarana araka ny Kristy na kristianina. Dia jereo tsara fa ny fampianarana araka ny Kristy dia ny Kolosianina 4:1 hatrany amin'ny 7:20. Izay mbola mifanamafisana ny fanitsiana ny zava-misy ao amin'ny Kolosianina 4:2. Mandeha isika efa lasa ny fotoana. Miverena amin'ny soratra masina ho fiainantsika iorina amin'ny Kristy fa tsy iorina amin'ny fety sy ny fampianarana samihafa tsy araka ny Kristy. Tsy hovariana fotsiny sika hanaja fitsipika na ny fodi-dalàna na ny fandaminana samihafa ka hanadino izay tena voalaza ny soratra masina marina. Zava-misy eo amin'ny fiangonana mantsy dia ny mihirahira fotsiny hoe fodi-dalàna sy fitsipika foana fa manadino koa anefa izy ny soratra masina. Zany hoe adino ny soratra masina vokany ataony tsinontsinona ny fodi-dalàna sy ny fitsipika fa miara-dalana ireo. Fodi-dalàna sy fitsipika dia notovozana avy ao amin'ny Baiboly. Zany hoe efa navoaka ho hefiteny sy fampiarana zany fodi-dalàna sy ny fitsipika. Dia eo amin'ny fahaenina avelako ianareo hitondra ny mody inavy ireo lalàna sy fitsipika moderna eo amin'ny fiarahamonina na ny fiangonana mety hanerantsika hevitra fa tsy ampy ny fahasoavan'ny Kristy irery, tsy ampy ny finoana ny Kristy ho amin'ny famonjena. Be dia be ny ataon'ny tokom-pivavahana mikirakira Baiboly milaza te hanampy an'i Kristy satria tsy azo iantoka ny famonjena Kristy irery ihany. Ahoana ny fomba ahafahantsika mampifandanja eo amin'ny fanarahana fitsipim-piainana sy ny fahafahana ao amin'ny Kristy? Olona afaka ao amin'ny Kristy aho, ahoana ny narahako ny fitsipim-pitondran-tena fitsipim-piainana samihafa. Raha ny fiainanao manokana inona no mampiseho fahavelona ao amin'ny Kristy ianao fa tsy amin'ny lalàna velively. Dia ento-mody zany mba ho saintsainina fa efa tapitra ny orantsika. Hivavaka isika. Mamarana izao fotoana lehibe no ny fanatrihanao izao izahay ry Tompo ary misaotra noho ny fitarihanao anay tao anatin'ny fiarahamandinika soratra masina. Ho anay ny manavaka ny vary sy ny tsiparifary, ny fahamarinana araka anao Andriamanitra ao amin'ny Kristy sy izay efa nilaozana satria aloka. Meo anay ny fahasoavanao anananay fitondran-tena tsara araka ny sitraponao marina. Mba tsy ho rendriky ny fampianaran'izao tontolo izao tsy mitondra ho amin'ny famonjena izahay na hiverina indray amin'izay fanarahan-dalàna fotsiny ihany tsy heverana ny fahasoavanao. Jereo ny firenenay Andriamanitro, jereo ny vahoaka malagasy rehetra hatrany amin'ny farany ambany vohitra indrindra ary aty amin'ny renivohitra. Amin'ity anio ity dia fantatrao ny antso manakoako, hitanao koa ny feo be dia be izay manakorotana ny sain'ny mpiarabelona hatrany ampitan-dranomasina ny raisam-pirenena. Fa amin'izany Tompo meo anay ny fitoniana anaty mba hahafany mampitony ny hafa ary aoka tsy ho fahatezerana miteraka ota ny fahatezerany mpiray firenena aminay fa fahatezerana hiteraka fibebahana kosa eo aminao Andriamanitra, hifampitaonana hitodika aminao Andriamanitra. Aoka ho tsaroana fa ny fahatezeranao menjera aminay no tena tsy ho zaka
ary izany no hitaonanay anatona anao bebe kokoa amin'ny fanatretena. Enoa ny fiangonanao mivavaka ho an'ny sokajin'olona rehetra na marary na finaritra na misy olana na tojo fahasoavana. Enoa ny feon'ny fiangonanao mitarana ny herim-pahasoavanao mba hajorony ho fanasany soahazavana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho takiny eny an-danitra. Meo anay an'io izay nasahaza ao anay, ary mamelana elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Iza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay miratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Fa hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay, eny hiaro ny fanahinao izy.